Faly miarabantsika rehetrarehetra indray a. Iresaka momba n'ity banque centrale sy planche à billets ity tsika fa satria navoakako teo moa izy tamin'ny maraina hoe anamboatra vola ny fanjakana ka nefa tsy azontsika sasany tsy mahazo hoe inona ny dikan'izany, inona ny dikan'izay manamboatra vola izay, nga moa tsy izany ny asany, fa azavaiko ilay izy. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nosoloina ny gouverneuran'ny banque centrale. Talohan'izay dia nametra-pialana ny gouverneuran'ny banque centrale fa tsy nekena. Gaga an'ireto olona miara-miasa fitondrana reto koa aloha izany amin'ity resaka fametra-pialana ity fa izao. Normalement ny atao hoe démission dia acte unilatéral ataon'le olona manao an'le asa. Tsy convention zany, tsy contrat zany. Rehefa hoe démission ianao dia ianao zany manala tena amin'le asanao. Fa tsy hoe anao démission zany dia mbola miandry ny fankatoavan'ny lehibeko izay vao afaka miala. Fa rehefa amin'ny démission tu pars, tu prends tes clics et tes claques. Satria misy antony matoa ianao miala hoe tsy hitako intsony ty asa ty satria mety hoe lany ny vola raha banque centrale io resana na efa ampanaovina zavatra mihoatra ny tokony ho izy. Ka izany fanaovana démission zany zany tena amin'izay mbola démission satria henoko hoe be dia be koa no lefa démission nao amin'io gouvernement tany Andry Rajoelina io. Dia hoe rehefa hiala dia ataovy ny soratra, ataovy ny vandravandra titre démission. Je mets la clé sous la porte. Dia manaova conférence de presse dia alefaso poste avec accusé de réception, bordereau d'envoi avec accusé de réception les lettres de démission. Ka na manaiky na tsy manaiky an'iny le lehibe anareo dia anao afaka didy. Dia manomboka eo ny mikotiny tsy fiasanao intsony fa afaka miandry ianao iza ny anao intérim na iza no anao ny tao fo koa rehefa midémission ianao dia midémission dia izay. Satria manko ny efa naheno izay DG Hermad Airlines moa izany Madagasikara izany démission efa amam-bolana maro. Modina fanina tao ilay démission dia izy koa mody faninao. Dia mandray karama ihany angamba tsy fantatro fa izy tsy miasa fa efa démission. Azao indray ny gouverneur banque centrale démission dia tsy nekena dia zao indray tsy haiko izy koa mbola te démission rehefa démission to dia miala dia tenenao ny vahoaka malagasy izay manan-karamanao ina ny antony na démission anao mba amin'izay anao mba mivoaka amin'ny varavarana par la grande porte fa tsy hoe fieritreretanao anazy ny démission dia rupture conventionnelle de contrat. Non, démission, rupture unilatérale de relation de travail. Dikan'izay ianao tompon-tena no manapa-kevitra hoe za tsy anao intsony za hiala, miala. Izay moa ilay andrasantsika amin'ny Rajoelina hoe anao démission izy satria izao. Amin'izao tsika miteny izao dia nahita isika tamin'ny gazety sy ny vaovao fa mieritritra zareo anao planche à billets na anota vola tsy misy sandany. Inona ny dikan'izany dia tsy maharaka zany ny loi de l'offre et de la demande, tsy maharaka ny balance de paiement, tsy maharaka ny vola stock na ny ataontsika hoe valeur ao amin'ny banque centrale na amin'ny trésor public kanefa asaina manota vola. Sahala amin'itana ilay volana monopoly ireny, ohatr'ireny zany ilay izy. Inona zany mahasamy hafa an'izay amin'ny vola sandoka mizaparan'ilay hoe tena vola ilay izy raha jerena fa ny sandany dia ambany dia ambany ary ny conséquence an'izay ny tena loza dia mampiakatra ny vidin'entana io, mampiakatra ny vidin-javatra rehetrarehetra io, mampihena ambany dia ambany ny sandam-bola io. Izany hoe io euro na 5 000 latsaka amin'izao io
efa 4800 eo izy amin'izao a mety ho tafakatra 10 000 15 000 20 000 100 000 aladitra ozy izy fiteneny amin'ny any tsy matsinananany aladitra zany hoe sanatriany zany fa zay zavatra misy ka izay na tonga na hoe za io na maika raha mbola maika za io mbola maika andeha là j'ai que 5 minutes de ozy izy a hoe araky ny efa nazavaindreo économiste zay efa nanao intervention eo amin'ny ny publication keo a fanotana vola tsy misy contrepartie tokony manana réserve d'or-tsika na réserve na volamena tsika rehefa tsy tena mihodina tsara ny économie atsika ary raha ny tokony ho izy dia misy andreo anankiroa reo misy ny réserve na volamena ao amin'ny banque centrale ary ny équivalent iny no ahafahana manao impression na monnaie impression na billet iny réserve iny no ahafahantsika manao antoka hoe ny vola izay atotany banque centrale dia misy lanjany na isika mandeha tsara ny économie atsika ka misy ny vola devise marobe zay miverina ty Madagasikara na sanda ny zavatra aondra atsika zany hoe mihodina tsara ny économie fa rehefa ohatra ka tsy misy zay zavatra zay a tsy voalony karaha mampasa-panjakana tsy voalony fiodinany ino moa ty ny birao-panjakana tsy voalony jirama tsy voalony ny zavatra rehetrarehetra ny marché public rehetrarehetra tsisy vola ny fanjakana io misy mantany Charles-Andriansalama tsy fantatry na iza koa zany na iza hoe tsy fantatry io zany fahita ianao zany no asaiko mba andeha kely andeha anadiady eo amin'ny internet zay hainao tsara mampiasa anazy natao hoe faillite de l'état ohatry ny hoe any Venezuela na ohatr'izany zao dia efa fahity ny état fa i Madagasikara dia tsara fantatritsika fa tsy mahavelona ny tenany ny fanjakana ny andro tokony zany hoe 2/3 ny budget mpanjakana dia bailleur no mamatsy azy ampiodinana an'io trésor public io ny 1/3 zany a dia taxe sy droits et douanes zany hoe etra sy ny abatseranana no mamatsy azay vola zay kanefa tsy maharaka koa ny fampidirana etra sy ny abatseranana dia efa no hanikanina daholo ny vola tany amin'ny Sonapar tany amin'ny CNAPS tany amin'ny aro tany amin'izay vola rehetra manana réserve na vola efa hohaniny zareo daholo dia izao zany a koaizy izy tamin'ny volana lasa teo tamin'ny desambra efa ny fofovolo voavoalony karaha mampiasa mpanjakana izao zao a le 5-6 tsika zao a ao anatin'ny 10 jours tokony efa andoha karaha mampiasa mpanjakana izy a dia mety tsy maraka indray vola dia eo amin'izay le hoe manaova planche à billet ka za zany dia miteny io zany tsy vitany hoe te hitondra ianao dia mitondra dia ny zavatra tsy mivody foana ny manaintaina ny tsy zavatra prioritaire foana ny atao a dia mieritreritra ho tafavoaka eo dia efa miteny ny mpamatsy vola hoe avereno ny vola izay nampindramina anareo avereno ny vola izay nomena anareo avereno izay vola nahodikodinareo ary idiny ny robinet na tezitra ianao na faly dia mbola mpamatsy vola nareo bailleur international ny mamatsy vola ao Madagasikara ireo le lazainy Andry Rajoelina hoe na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 raha mbola reo mpamatsy vola reo ihany no mbola mamatsy vola ny Madagasikara dia tsy ho tafavoaka mandrakizay Madagasikara eto tsika izao niandritsika hoe inona raha le alternative nomeny tsisy dia tsisy tsony no tsy nanatona an'ireo mpamatsy vola fa isany mbola nadadilady tany fa ny mpamatsy vola mihitsy no tena hoe okizay amarino aloha ny fomba nampiasaina ny vola tamin'ny Covid izay lazainy Cour des comptes fa nahodikodinareo sy nampiasainareo fa tantany tsy amin'ny tokony ho izy
zay voavoaka indray. Amarino vola taxo hitantsika reny le projet Pagos reny zao indray zao ny UNICEF etsy andaniny mba tianay hoe mba ohatra ny nandraisany Andry Rajoelina fepetra mandefa dossier any Bianco amin'le projet fitakim-bola ny UNICEF vereny 3 milliards d'ariary io tokony ataon'ny Treko le vola knap sampy firy miliara na nizaraina tany amin'ino moa ty tany amin'ny association caritative Andrimamy Ravatomanga sy ny vidividianana reny an'ireny mialatsiny koakabea tokony mba ataony an'izay koa reo hoe ahoana tsara fandehan'ity fanakaiza ny vola tato amin'ny ACM nakaizany vola tato amin'ny SMMC ahoana ity Rina Rakotomanga ahoana ity Rakotorabe fa ahoana retsareto alefasy Bianco ny fisamborana sy ny ouverture d'enquête fa tsy ity fotsiny mody anaovana style eo ty 3 milliards ty satria hoe tamin'ny date 2014-2018 io donc tsika tsy concerné amin'io fa ny momba antsika velao any nefa zao ny vokany zao tsisy vola ntsony ao amin'ny kitapom-bola tsisy vola ntsony en banque centrale ary anisany possible anisany nampiala n'io gouvernora io zay tsy fantatritsika moa fa satria tsy mitenina dia mpiasam-bahoaka efa manana perte milliards de milliards io banque centrale malagasy io dia amin'izao zany efa tsy haiko tsony zay perte an'izay d'un certain moment rehefa be loatra ny négatif amin'le bilan dia zay le atao hoe faillite dia rehefa faillite ohatr'izay banque centrale dia tsara fantatra fa banque ny fanjakana rehefa faillite ny banque ny fanjakana dia faillite zany le fanjakana dia izay mahatonga antsika miteny hoe asa varivariana ianareo nareo varivariana amin'ny doany tsy doany varivariana amin'ny ry Maherland sy ry Poussy-Best sy ry Selo miady tsy fantatra hoe aninona eo mbola tsy kopy amin'ny zavatra ataon'ireo olona ireo fa ny zavatra mila imasoantsika zao dia hoe amin'ny fomba ahoana moa zany mbola hitondrany ty fitondrana ty io firenena io mivarina any akady ohatr'izao rehefa eny amin'ny fitsarana ny orinasa anankiray ka ao fahita tonga dia voasambotra ny lehibeny ary tsy mahazo mitantana orinasa intsony incapacité ny anaran'izay ka raha ny antsika zany ny filohan'ny repoblika no mahafahita ny firenena dia tokony milaza ny HCC hoe incapable le mpitondra ary tokony frappé d'incapacité à diriger le pays izy dia asaina ny démissionna mety hoe imezanareo zay zavatra teneko zany fa izay mizavatra tokony ho izy aroako tsika andinika fa tsy varivariana fa amin'ny zavatra tsisy dikany eo fa mbola vao janoary zao mbola aiza vao tapitra ny taona ka raha vao ohatra ka isika toritory eo dia ho avela ho avanina any akady ohatr'izao firenena io ny vola mety isy mety hitobaka ihany fa vola baoritra vola tsisy valeur eo amin'ny sehatry ny ataontsika hoe tsenam-bola iraisam-pirenena io vola io ka inona zany no atao mila mametram-pialana ny mpitondra ametrahana rafitra vaovao mametraka ny fitantanana n'ity firenena ity sy mametraka constitution vaovao ary mametraka rafim-pifidianana vaovao tsy andraikentan'io CENI efa corrompu sy io HCC efa voavidy amin'gadiny io zay valiteny zay manontany hoe dia ina moa zany ty atao ary eo anelanelan'izay ianareo vahoaka malagasy rehefa mbola tsy tonga saina hoe mandeha miazakazaka any amin'ny fampotehana tanteraka ny ekonomia malagasy dia mbola matoritory eo ihany dia lozy matoritory eo ihany dia lozy mijerijery zavatra tsisy dikany eo fa raha tsy mandray andraikitra ny firenena ny malagasy tsirairay tsy tafavoaka io samy mandray ny tandrify azy zay ara fa dia misaotra indrindra dia ganeka misy farany zao zavatra zao fa ohatrany hoe zahay no mipanika amin'le izy nefa nareo tsy tonga saina dia zay mahatonga anay mialertenareo hoe panika bord
tsy zahay akory misy panika abord fa io fitondrana io nefa ao fahity. Ka raha ao fahity io fahity ny firenena dia ho fahita ny malagasy dia hisy tsisy raha manjary ny ekônomiantsika. Zay ary fa dia misaotra betsaka indrindra dia amanaraka indray anasantsika ny tafika indray ny andraikitrany. Hoy marina manana andraikitra lehibe ny tafika sy ny fitsarana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Misaotra indrindra dia mandra-pioana indray ary.